Misaotra ny nosy tany. Eny am-pandinana dia toy zakatsika le resaka. Le lohahevitra moa dia hoe lapsus révélateur. Zany hoe mipoitra ho azy eny lay nafenina, izany hoe lay tena fikasana fa ezana takomana amin'ny fihetsika mifanohitra. Misy rangahy anankiray mamy be izy iny, anaran'ilay rangahy iny miseho tamin'ny télévision sa Facebook tsy fantatro, fahitako tamin'ny Facebook aloha. Ireny moa tsy miteny, ireny tsy samy teny zany fa ampitenenina. Dia hozy izy hoe tsy mitovy amin'ny Rajoelina sy Ravalomanana sy ny filoha teo aloha hozy izy le filoha Mikael am'izao fotoana zao fa filoha Manana Basy. Zay ny teniny a. Zany ny atao hoe lapsus révélateur. C'est une menace d'une manière indirecte. Et c'est pas fini. Mbola ozy. Filoha Manana Basy karaha sanatria misy raha mandrika eto. De tompona andraikitra nareo Gen Z, hozy le mamy be, tadidionareo iny rangahy iny a. Raha misy raha mandrika eto, anareo Gen Z tsy fosika tsy montraka reo, nareo no responsable voalohany. Ny teny alohaka eo amin'ny télévision sy ny fahitalavitra na ny Facebook tompoko dia assumena hatramin'ny farany. Tadidinay ianao mamy be. Ny teny an'iny. Fa pour nous c'est une menace ouverte. Hoe raha misy raha mandrika hozy anao dia tompon'andraikitra nareo Gen Z. Oleretsy. Gen Z mitondra banderole de Gen Z no andatsadra sa ilay Manana Basy no andatsadra. Mais vous êtes vraiment, je sais pas comment vous qualifier, mais mitony tena ne anao zany mamy be. Zany hoe fa mampiomana anao zany fa vous allez tirer sur la gâchette. Averiko tsara ny teninao. Mety afaka mamafa malaky an'le publication anao zao fa mety ozana hoe ity ohatra nisy naharaka le fika. Fa vetivety ny olona efa mahay manao capture d'écran. Zao ny teninao texto hoe tsy mitovy amin'ny Rajoelina sy Ravalomanana sy Rajaonarimampianina ny filoha Mikael fa filoha misy basy. Ary tena hitanay mihitsy aloha izy mitana basy tao anaty hélicoptère. Ok. De enao miteny hoe raha sanatrika misy raha latsaka eto amin'ny firenena dia tomponatoka ny Gen Z. De ono ary zareo, izy aloha tomponatoka mandratsadra ny Manana Basy ve sa ny olona mandeha amin'ny tanapolo miaraka amin'ny banderole sy ny mégaphone. De hoy aho koa hoe raha misy raha latsaka eo amin'ny 13 mai eo de tompon'andraikitra ianao mamy be sy ny olona naniraka anao. Zay le ampitenenin-draha ny olo rehefa ny lohany sy ny sainy no maloto. Be loatra angamba le vola voaray de tsy haintsony le mametra an'le teny fa rehefa mamandray fitenenana amin'itony tambajotra tony a, omanina mialoha fa tsy mandeha amin'ny hafanampo. Fa zay le atao hoe lapsus révélateur. De voizina zany atmosphère de peur. Zay zany zao ny zavatra voizina hoe ampiororona de manière indirecte. Mbola hotoizako mantsy io teny eo. De miteny PRRM hoe zany eo izy tsy naninona an zareo. Zaho tsy naninona an zareo fa mbola ho hiteo nanaovana azy. Ole retsy. Tena hita mihitsy hoe sokajy ray ianareo a. Mbola ho hiteo nanaovana azy. Fanao inona ianao? Fataonao ino reo zaza reo? Ataotsika aza hoe mikiomy areo. Ataotsika aza hoe contre anao reo. Est-ce que ça vous donne le droit sanatriavana zany hikitika an'ireo zaza reo? Tsy ndiko tsara hoe reo zaza ireo satria ianao misy ny teny hoe mbola zazakely nareo. Mifandanja ve ny heriny hoe tafika sy zaza? Ohatrany manana mémoire courte tsika voaingana hatra nisy an'izay teto a. Tsy navoakanay teto fa nisy information voarainay taty fa zay moa tsy mamoaka nisy fananiko misy eto hoe araka ny feorenay fa tsy fantatra zay fa marinany de efa mampitandrina anareo tanora aho fa misy 4x4 mandeha any hono aloha tsy misy plaque immatriculé
de miôdiôdy eraky ny tanàna. Misy GNZ raha nao fanambarana ofisialy tao amin'ny page GNZ Madagasikara ofisialy satria moa page zany ofisialy misy be lehibe le GNZ zay tsony le copie-coller sy fake hoe mody mba hoe tsy manao ininanay izy fa mahazo intimidation zay ary mahazo convocation aty ambadiky ary zay ny tena fetsy be nyreto olona reto. Izy zany ty ivelany ohatra hoe tsisy ininona fa ianareo tsy mahalala fa any ambadiky any mandeha ny intimidation. Jereo ry Jonathan reny mialatsiny aminao Jonathan fa voatery miteny mahazo menace le bande kely any amin'ny message fa iny izy niverina ny teny ray moa isaorako azy be dehibe satria fantatro fa tsy moramora zany. Reny mikolo de nomezanareo fa hoe miteny mikolo hoe nisy navoa azy tamin'ny moto moa izy iny. Ery zo koa efa anteny tsy olona ray tsy olona roa tsy olona telo. Ny olona presaka aminay lazaiko anareo vao vita ny resaka atao aminay mametraka fitarainana de hoe tena milelaka amin'ny faladianao pasteur aza tononona ny anarako fa tonga de potika ny asako. Fa reto ny preuve de tonga de fafany ny message. Zany ny atmosfera apetrakareo ry pitsikitsiky mandanga. Raha ty sisa le olona no miteny hoe zay ozy tsy afaka nijery fosiny kanefa zay ozy potika. Mbola misy dossier mangotragotraka amin'ny herinandro ho avoakanay eto. Fa tena misy resaka hatramin'ny fandatsan-draha. Fa mbola vao mandeha ny investigation anay sy ny fanaovana recoupement zay tsy manao réaction en chaud mamoaka resaka ka hoe parafanampo fotsiny de laza eto ary zay koa tsy ohatran'ilay mpanao gazety sasatsasany tsy hay na tena mpanao gazety na tsia rehefa mahazo information de lasa mandeha mivarotra information io. Misy an'izany masy teto amin'ity Facebook ty satria mpiteny eto amin'ny Facebook le olona de rehefa nahazo information de namidiny tamin'ny olona sasany mba azahoany vola dia miditra tany amponja le zandry kely. Misy zany zay reto anay zay sy mostanina reto anay mialatsiny tsy mireharea fa raha nikotinay amy rahalahy reto no namidinay efa ely zay ny milliardaire. Raha ny document sy ny information tonga ty fa nous on ne mange pas de ce pain là arinanay efa atao anatin'ny raha le tolona. Donc tsy raha vola ny tadiavinay efa ela zay mitovy am'ireo sasany manao rakety amin'ny alalan'ny information à gauche à droite reo. Zahay zany mialatsiny dernier rempart-n'ireo olona reo sisa hoe ianareo zay donc nareo sisa ozy izy no mba azonay lazana zavatra fa miorooro zahay ao Madagasikara. Zay misy le terme exact. Fa ny sasan'izany ane ozy izy ny discours-ny aminao ozy izy eny amin'ny télé ohatran'ny reny izy reny Saint Ignace de Loyola fa ary ambadiky ary izy Ben Laden ary ambadiky ny rideau zay le système fa le io ampiteneny raha foana na inona lazainareo. Faro ny zavatra atako hoe lapsus révélateur mitodika manokana amin'ilay rahalahy namoaka teny contre ny GNZ sy Herzo iny frérot en bandeau rouge tononoko mihitsy satria miteny izy ofisialy de zao ny teninao rahalahy hoe mipetra tsara raha fa mbola vitsika kely fa mbola amy fazy fananarany zahay zao. Wow, azadino fa zao rangamy teny zao mpanao eviteny ny teny tsirairay de misy dikany mbola zany hoe après le fazy fananarana zany hanao inona ianareo ikasitarana tadidio daholo reny olona ny teny reny soyez tous les témoins amy vavana voaky ny reny olo reny hoe mbola amy fazy fananarany zahay fa mbola tsy nanao ninonino zay. Milaza tena zalahy ty zany hanao inona zany anao de ozy anao efa niteny tamy mpitandro ny filaminany zay ary eto zany mitodika hoe izy anareo mpitandro ny filaminana manao an'izany efa niteny tamy mpitandro filaminany zay hoy io rangah io hoe aza mikasika an'ireo GNZ reo fa aleo zahay no andaomina hanao azy. Wow, ka ve nareo service d'ordre ny fireneny ty ry bandeau rouge hay ve force iny zany illégal zany ninonina lazainareo tsy manaraka ny lalàny zany. Ny firenena tompoky tsy misy justicier zany
na ataontsika hoe justicier anao tamin'ny andron'ny western ny misy an'izany hoe misy justicier dia mise à prix tetiny le olona de zay mahazo ny lohany de mamono avelao matory zay nandoetra ny contribuable dia vita amin'ny polisy ny asany miaro ny vahoaka sy ny fananany vita ny gendarme ny asany tsy mila bandeau rouge handamina ny firenena fa izy anareo no substitue ny tafika fa izy nareo no substitue ny polisy fa izy nareo no substitue ny gendarme de manaiky an'izany ve nareo ry gendarme pour moi c'est un droit d'honneur qu'on vous fait mialatsiny aminareo manamboninahitra droit d'honneur hoe nareo tsy mahavita azy fa aloha alaminay dikan'izany teny zany raha misy maninona reny mpitarika ny jenijedy reny de saminare aby tsika mianakavy teto hoe aloha anaovanay azy fa aza mikitika azy anareo maramba fa zay ozy izy no andamina an'io asa andamina ohatrany ahoana sous-entendu zany fa misy milice ouvertement lazaina en public teo Antananarivo ao Madagasikara fa tsy tonony fotsiny le mots force parallèle ohatra mampatsiaro aho le mialatsiny amin'ny mositana mamoa le fotamandry mampatsiaro aho le zanadambo indray tya zay nandripaka olona maro tany amy faritra avaratra aminareo iny mandraky ty nareo mbola tsy éclairé io resaky io fa mbola ho tatoizatsika io tantara eo any aorina parce que il faut pas laisser les morts mourir tout seul il faut la justice zay zaka zany mety hoe lapsus révélateur manao teny tsy voamana satria eo amin'ny fahefana nareo de vous croyez tout permis mais attention les gars le temps miodina de mbola nampinao koa tam'le teninao hoe mampitandrina anao zandry kely sao hanenenanao tena tsy hitako tsony lohany tsy haiko moa ry Herzo raha za place-ny Herzo mametrara angaty plainte de réserve za tsy miteny hoe torio ranony plainte de réserve satria tena mazafa be zany zavatra zany c'est une menace ouverte sur les ondes et sur les réseaux sociaux zava-tozy zany tsy haiko anareo mpitandro ny filaminana ho hita eto nareo raha manana azon-damosina manoloana zany force parallèle no se substitue anareo zany fa raha eto nareo tsy mijoro dia tsy hitako ny mampiaro anareo anay sy ny vahoaka ok ny manaraka an'izay le hoe lapsus révélateur tamy 29 mars ianao Andriamatofilo za tsy tentsony hoe fanavaozana fa za tsy mahita fanavaozanao zany fa filo fotsiny fa filon'inona angao zay tsy haiko filon'ny intérim zay ndraiky aby manomboka tena koa azy Andriamatofilo filoan'ny intérim miteny ianao avy anao ny tanoranao politika fa zay elingelenareo antitra tsony namely any Ravalomanina tamin'iny satria nanomboka mikorapakinareo sy ny ekipanareo mahavory olona Ravalomanina tany Tuléar tany amy fiefinareo mahavory olona partout feno rakotra zao izy any tsy ranana andray za tsy pomba ny Ravalomanina mihitsy ary jamais za team malala an'izany tsara reo teamareo fa za tsy pomba an'zareo fa na rehefa marina de marina satria nareo zany manao politique de circonstance nefa ianareo milaza hoe mila ampianarana politique ery zo fa tsy mahay nefa nanareo manao politique de circonstance hoe io ndray le circonstance dia ino anaovanao teny fa tsy misy cohérence ny langage natao hatramin'ny omaly rehefa manao politique de misy cohérence depuis hier aujourd'hui et demain fa tsy hoe enandray miseho go mamono afo malaky zany natao hoe politique aminareo nefa zany no ampianarinareo any Herzo tena vereziny Herzo lavitra nareo tsy momba any Herzo fa miresaka fait politique de circonstance avelao ny tanora anao politique fa tsy niantitra satria nareo te amely any Ravalomanina tamin'ny fotoana iny zao ndray vao même pas ny valina firy herinandro de inona tsy hainareo tanora ty fa mipetraha tsara ty inona ihany zany no atao e
hoe menany tanora le politika zao ndray mipetrahanareo fa tsy mahay nininina donc me mazava de mazava le izy hoe aza nidirana ty fa anay ty mbola tanora fanahy loatra hony de ity le nolazaiko hoe hatramy voalohany hoa ty régime ity na falinareo na tsy falinareo ary fantatry fa misy namako be debea mpilelako ao aminareo ary pomba anareo ty tsy ananako avana zany e na tsy resaka amikotsona ary la isany tsy problème zany efa zatra an'izany zay hatramy voalohany ty régime ty de régime na hainy surfe an'le tolona opportuniste tsy manana vision claire tsy manana politique ligne politique fa arriviste ialatsiny arriviste nareo dia japijapinareo dolo zaka mbola hidirako masy reveo resaka pétrole sy ressource minière azoko tamin'ny raito ray aman-dreny be ty ay ho proveko aminareo hoe tsy manana politika zany reo fa olona mijapy train ary ny train ny Gen Z io japiny io de zao ndray ry zareo monsieur manome lesona ny Gen Z zay ne ty tantara ty e ny Gen Z no nitarika an'le locomotive zao zareo miteny hoe le wagon ndray no miteny am'le locomotive mipetrahanareo fa zay no anao azy wagon no miteny an'ny locomotive on se moque de qui là de tesinareo menakavy rehefa namoaka statut maly hoe ne fâchez pas dans la marmite qui vous a nourri. Rien n'est plus dangereux que l'arrogance du pouvoir et l'ingratitude est le vice des faibles. Vatravatra nareo nampanohana sy ny sisa tato de tonga de reny manambara fa voakitika les cordes sensibles tadidio tsara tiry zalahy samy nanao communication tsika rehefa ny statut no be mpanao réaction marin'izy zay satria voakitika le marary fa raha zavatra tsisy fotony inana danina lera amin'io sasandray ka miakina am'le marimity io ka zay kela efa voky na marimity trobaka io na marimity mainty ngirika io na marimity tany io efa voky elahy mandrezatra de mahay miteny elahy hoe ka le marimity ane rastare be oui rastare le marimity fa nahavoky an'la ohatran'le le lakoziny bebe any ambanivolo mainty be am'le mainty molaly be igny ratsy tare be fa tany nahabotrabotra atsika menakavy isaky ny vakansy fa zany rononony bebe zany miaraka amy vomangany aminay hoe dray iny tsy manontany anao fa taizy iny viliny tanao ny vili any ambanivolo zany tadidi mosi tany zara fa misasa fa atao ohatry zao fotsiny fa draisy voky ery anao hoe zany ny bagedany bebe zany sy ny rononony bebe fa ny vilany bebe manoto oui tsy ampirano aniko fa nahavoky ka eo anao efa voky anao vo mahay mianakendry miteny hoe zao ka mamiakina am'le marimity zany ny atao hoe ingratitude raha tsy fantatrareo zany atao hoe lapsus révélateur mipotra la izy nijapy train reo voasavoka ho iaho le fitondrana ny savianareo dia rehefa voasavoka de nanaovana contrefaçon zareo tsara angely izy le Gen Z vo nitsangana satria nalaza ny Gen Z nipotra daholo am'izay za tsy mana problème am'le Gen hafa nipotra tsy kelikely avy any Gen Y Gen X sy sisa nipotra avy any ry ACDU nipotra avy any ry tafa nipotra daholo fanambarana zay tanora fikambana tanora satria atondreny namodika zao mipotra fa nonononao amy Facebook ato nareo hoe retsy tanora voavidy retsy tanora an'izao parce que zay mihitsy le izy le lapsus révélé le lapsus nafenina atao hoe de en plus tsy manaolana aminao monsieur le ministre de la jeunesse de hoe so eo ambany fiahian'ny ministère ny jeunesse o ny reto Gen X Y Z reto ohatray atrano vinako izy mpitolona eo ambany fiahian'ny ministère zany hoe sous tutelle ny ministère de la jeunesse ary misy olona mpiasa anareo ministère ny jeunesse misy miteny aminay alao fantatrao zany monsieur le ministre manana olona ao zay alao de olazaiko mahitsy eto mpiasa ao aminareo ao fa reo no unité de contrôle ny reto tanora reto aiza rangako manao fanambarana sy manao conférence de mahazo palais des sports zala asa raha zay fanarena miaby to mba mety azo palais des sports ve gaba tonga de mba itery mazava be le zany e
aizana nanano tanora vola anaovana an'ireny conférence de presse am'le toerana matretre avec cocktail et tout mazava be iza ny mpamatsy vola aloha tsika tsy fanadroadro sy fanambaky eto e donc voajapy le tolona de aveo rehefa voajapy le tolona de lotona le Gen Z tena izy le zako te le tena izy satria misy ny fopla de aveo tonga de hoe sotitena de samy manao fanambarana hoe aleo aloha iandro kely ny concertation national zay hoe le langage avery zay aleo aloha zao de hita mihitsy hoe misy script ary misy scénario efa prédéfini avy any dia avoaka any am'ireo karazana ataontsika hoe service après vente de mipotra ho azy eny reny le ataoko hoe lapsus révélateur etseroka izay ny vaovao aty amiko ny amin'iny resaka raha iny fa hiditra rehefa aveo amin'ilay resaka hoe pétrole sy ny sisa fa mbola misy zavatra kely anapiko azy fotsiny de averiko any amostanina ny teny teo hoe tsy naofoka le etsiky ny tanora ozany olona tena hita mihitsy hoe olona traumatisé vo niala avy ao am'le tolona nareo tena tsy ampy tena za aloha tena meko bravo elahy erzoro tsika tsy mifa mitovy hevitra fa za mireconnaître rehefa mahay ny bandy kely tena mahay le bandy kely vous pouvez dire tout ce que vous voulez fa tafavoaka an'le ry le baolina ina le baolina hoe latsaka an-dalana marche pacifique fa tsy grevy ianareo nanodina le resaka hoe tsy naofoka le grevy fa izy am'teny aminareo fa grevy iny sao de mba tsy ainareo zany atao hoe marche pacifique zany aloha ohatra ny fanao aty andafy rehefa nisy ataontsika hoe nisy crime odieux nitranga teto amy fokotaninay ohatra nisy zaza nitsahany tôbila na nisy olona namon'olona dia ny apitsony iny manao marche silencieuse ny olona manao akanjo fotsifotsy miaraka voninkazo mamakivaky ny tanàna ary arovan'ny polisy sy ny miaramila moa tsy manao fa ny polisy satria sécurité publique fa marche silencieuse marche pacifique fanao amy tany rehetra ina mampioroaoranareo am'izany de inonareo rehetra bande rouge génie grec iny re tsy fotoana fanakorotanana zao fanakorotanana ve ny marche pacifique marche silencieuse zany fanao amy tany ataontsika hoe misy zavatra tsy mety dia silencieuse za raha mbola anome sopapa eto meko any herzo ataoko public eto samy mijery amy chat GPT fa nisy zany atao hoe marche du sel zany nataony Indira Gandhi ho mariky ny fanoerany ny oppression nataony anglisy de nandeha tongotry Indira Gandhi miaraka amin'ny namany rehetrarehetra nandeha naka sira hanoerana an'ilay famatsiana sira avy any Londres avy any Angleterre fantatra fa tsisy dikany zany raha aminary fa symbolika hanoerana hoe oppression contre pacifisme tokony nangovotra ny anglisy manoloana ny Indira Gandhi avy eo zao tontolo zao mihitsy aza tonga makany amin'ny Indira Gandhi ny olona maka conseil ina ny hevitra tokony ataonay hatram'izao Indira Gandhi atao phrase citation célèbre za zany manome sopapanylahy herzo asivy zany atao hoe marche de pétrole zany satria tsika zao tratran'ny rationalisation ny pétrole hoe zay rehetra tsy ampy pétrole fandefasana jiro ny mbany voalohany mandehana tongotra anareo tambany volo rehetra mandeha milahatra mitady pétrole any amy raffinerie any am'ireo olona tampijaly atsika amin'ny lasantsy reo tsy misy korotany zany fanao zany marche silencieuse pour le pétrole marche silencieuse pour le carburant ça se fait c'est pas un mouvement politique c'est un mouvement patriotique et citoyen na olotonareo aza hoe mbanakorotana satria nareo zay ny izy ny olona mba mely amy sabatra de ho asiana amy sabatra ozany soratra masina traumatisé nareo avy am'le hoe satria nareo nanao grevy tonga teo de vo moindre chose tonga de fanakorotanana sopapa iny hoe atsipoko iny pour vous dire hoe vous êtes ridicule tsy mba nanam-potoana akory nareo nanao analyse sémantique aloha hoe marche pacifique fa tonga de hoe grevy raha teto ngamba ny koto efa hafa ny terme nampiasainy koto nampiasany teny hoe ve
fa za tsy ampiasa ny expression koa toy fa efa manana propriété intellectuelle iny de tsy ampiasaiko ny teniny fa anazy iny fa tsy anah fa tiako tenena hoe lasa ridicule be nareo ary zay matoko hoe lasa mirévélé an'ilay mialatsiny lay niveau politique nareo ma tsy manambany an'lay tanora hoe ambany politique fa tena nanareo zao mirefarefa amin'ny tany vous confondez une grève et une marche pacifique. Vous confondez une grève et une marche silencieuse citoyenne. Na olona ray aza tsy voatery misy olona amina million. Ohatra raha petro zany zao mety misy citoyen folo mandeha tongotra miala avy any amin'ny fasankarana mandeha makeny anosy manao marche citoyenne nona cause ohatra hoe contre le climat. Zany le ataony tanora ty aminay ty hoe marche contre le climat. De tsy mianatra ny ankizy larobia ariva fa milahatra namakivaky any Bruxelles. Fanao zany fa tsy hoe nahazo olona firy, c'est pas ça le plus important. Fa le hoe manaitra ny opinion publique hoe misy zavatra mila edivana. De iny daholo nareo avy any mampamono afo rehetrarehetra, asina aby ty fake rehetrarehetra ty zao nahazo vola zao million d'euros tariony, zay sy mosy tana moa de la zany nisy nahazo hoe 15 milliards aony zay. Asiko amena rahalahy tena hoe ngaleo tanteraka tokoa ane zany za mila vola aho asiko amena zany pour vous dire hoe vous êtes ridicule mirévélé an'le ao anatin'ny lohanareo pokaty satria nareo tsisy vision hatramin'ny voalohany satria nareo hatramin'ny voalohany tsy misy ligne politique fa hoe comment faire pour arriver au pouvoir zay daholo tao anatin'ny lohanareo fa pour arriver au pouvoir pour faire quoi rien zay daholo nanareo tanteraka ny tolona de ina tanteraka ny tolona voatendry DG izy nandresy ny tolona zay zany nadre tolona nahazo DG zay zany tolona lasa ministre zay zany tolona lasa conseiller spécial ny tolona de le foto-kevitra tsisy miresaka tsony donc lapsus révélateur daholo zany ajaniko eo iny fa ho avy amin'ny angadsineur na rehefa aveo am'le atao hoe ho proveko am'izay amin'ny alalan'ny fait le hoe inona ny politique générale ny fanjakana manoloana ny vrai problème angasy am'izao resaka harena ankibony tany tsy misy de omeko eto ny données fa afetrako any any mostanina ny fitenenana. Eny pasteur anombokan'le izy de avy any am'le teninao ihany teo hoe tsy ampiasan'le terme levé izy koto fa zao na devie ihany ary ny anako tonga de valiko mahitsy ny ana am'zareo hoe raha miteny anareo hoe tsy mahay politique izahay ny amin'ny Facebook ny tanora hoy izy pasteur anao teo hoe tena mirefarefa amin'ny taniny ianareo inona zany ny tsy hoe mieritreritra koa hoe ao amin'ny fitondrana de mahay politique mbola niteny koa natao hoe pasteur hoe comment arriver au pouvoir tsy mbola zany koa ary ny eritreretiko tsy ny eritreritra ho tonga eo amin'ny pouvoir ary zareo fa rehefa nandeha le izy tampohana tampoka teo iza nitondra tsy hita satria raha niady an'izany fitondrana teo aloha isika de nisy fotoana nisy resaka ary taty tsoriko mazava eto tsy mitovy fomba fijery daholo isika rehetrarehetra taty fa nientina nandresana latra hoe ahoana ny alan'olona reto amin'ny fitondrana zay fotsiny aloha izy ary napetraka zay mitarazoka be le zavatra tsy mety tsony zao kaya efa misy andiany namana efa nieritreritra efa niomana tany ambadika tany de nitampona io de lasy eo nefa efa nisy règle du jeu mazavy io teo rehefa miala io andao le retsy hiditra am'izany hoe fampiavana-pirenena fa marary Madagasikara tsy misy relance économique tsy misy zany refondation raha tsy misy fampiavana inona le fampiavana-pirenena misy sonana ny Ray aman-dreny Zafalibera sy Ratsiraka zay efa namola vola efa misy zavatra vita tany zay nisian'ny FFM tam'izany fa modina tsy hita na zay le teneniko hoe ianareo mihitsy ry zalahy
na ianareo tena tsy mahay politika satria le tantara amin'ny Madagasikara tsy hainareo, na ianareo a tsy izany tombotsoam-bahoaka sy le firenena mihitsy nijerenareo satria aiza daholo ny membre rehetrarehetra tao amin'ny FFM hoe aiza ny valin'izany hoe conférence sommet zay nikarakarain'ny professeur Zafalbert sy président Ratsiraka tamin'izany fotoana mifampihavanam-pirenena mandraky nareo izay ny tiako atsomana ny sainy sasany eto hoe ny zanaky mifaritra izay miteny hoe isika kotie zao hoe isika kotie zao hoe isika kotie zao zay zavatra tsy mitombona ianareo ary tsy mahafantatra inona ny zavatra tokony hampanjary ianareo a de taritin'ny olona fotsiny amin'ny resaka hoe federalisme zay miady federalisme aza mba maneky ambanin'olona ny fomba fisainana ahoana zany fomba fitakinana zany federalisme zany, inona ny condition préalable am'zany fitakinana zany federalisme zany, fa izy io tsy vita ny fitakina ohatr' zao raha nisy olona natanjaka tokony nametraka an'izany federalisme zany a président Ratsiraka tamin'izany fotoana iny ary izy nanangana ny hoe province autonome mbola isika zanaky mifaritra ihany a no entina nandrodana ny fanjakana tamin'izany tsy raha valy manana rery nanodana ny Ratsiraka tamin'izany fotoana fa isika ihany mbola miseho hoe côté Androany zany nefa Androany mbola inareo ihany atao fitaovana mampifanenjika ampiadina indray zao hoe tireo Antananarivo tsy mila io federalisme satria izany no entina anankorotanana ny sainy zanaky mifaritra de hoe rehefa miteny zavatra tsy mety ataon'izao fitondrana zao a na merina an'le fitondrana teo aloha merina ny Rajoelina na satria tsy tianareo a izay mitaky federalisme ory zalahy mba matetika am'le izy le olona mba nianatra mitondra zany fisainana zany tena mahasoreny mahakamo mahatezitra zendany mba nianatra nandeha mpianarana ary mba manana diplôme tena izy zany izy miseho reo mahay politika reo ny condition préalable am'izany tsy vitanareo miteny an'le izy raha de bonne foi le olona indraindrainareo androany isolelafanareo androany ordonnance zany nataon'izany général Ramanantsoa tamin'izany nakanan'le hoe fahefana tany amin'ny faritra izay mampimenimenina anareo rehetrarehetra ho ordonnance zany androany a misy filoha-mpanjakana roa ray filoha tsy haiko ozany président filohan'ny intérim de misy filohan'ny intermérapirenena zay mieritreritra ho super président koa ao manana majorité izy eo am'izao de inona ny andrasanareo tsy miabroger an'le ordonnance de mamoaka ordonnance vaovao midispatcher an'le pouvoir any amin'ny centre amin'ny province inona ny andrasanareo zany conférence nationale anaovana an'izany miana amin'ny conférence nationale zany constitution jerena ok fa zany ordonnance zany inona andrasanareo ary androany raha tena de bonne foi ianareo mba hisotomana nijery zanaky mifaritra mba aoka zay fanambaniny ny saitsika ataon'olona fitaovana de presque reny daholo androany manenjika anay sy indrindrandrindra be de be zanaky ny avy any amin'ny any avaratra paster de me fotsiny de gaga nareo ataon'olona zay re vindrana rehefa avy eo rehefa miteny any avaratra ihany de eto koa mametraka fanontaniana ihany isaorana arabaina nareo félicitation ny atsika ny avaratra fa nahazo chef de région par intérim ndray izay gendarme général fa eo ary mametraka fanontaniana ary inona le fanavozana inona ny tiany zalahy tongavana satria androany ny tanora miteny atao zay tsy mahay politika fa iry zalahy mpahay politika be de be reo mialatsiny tsy mahafantatra an'io général io personnellement ary tsy te hafantatra anazy raha ny renseignement azo anisan'ny tompona ndraikitra nanome baiko tamin'izany fotoana
ny gendarmerie tany avaratra général. Dikan'izany matoa responsable ny olo io a raha nisy fahafatesan'ny tanora tany avaratra, anisan'ny responsable io olo io. De androany izy nommé chef de région. De inona ny antony? Satria naninona? Tsy malahelo toerana, tsy mitady toerana ho anareo, fa mampalahelo anay ny faritra anay, mampalahelo anay ny zandry zay namony aina, ny fianakaviana zay nialany zanaka, nialany rahalahy, de lasa fitaovana verimaina. De androany misy tanora samy miteny tsy porany hery zo hoe zao zay fa ny fasahiany arabaina. Zay izy tomako ny tanora rehetra eny betsaka nareo tsy mifanaraka, ao misy voavidy vola, ao misy an'izao, misy an'izao, ekena zany. Rehefa tanora ndraindray be de be ny mitady ny mahamety anazy, indrindra am'izao fiainana sarotra be ao Madagasikara am'izao. Fa mila mifampieno de mifanampy. Izay aloha ny tena zava-dehibe raha tena hoe hitolona ho an'i Madagasikara isika. Andao ifanometanana, aza vela, zay ny todiko amin'ny vahoaka malagasy. Aza vela ho en danger ireo tanora reo, mitalao aminareo mangataka. Efa hitanareo mibaribary zao ireny karazan'olona reny zay miantiady mampatahotra, ireny ny antsona ny andro masim-pokon'olona de hiaro an'ireny tanora reny, fa tsy ny filoha izay manana rusy miaro azy, izay manana basy miaro azy, zay matanjaka, zay miaramila, de miantso anareo hoe misy tady hamono. Fa ireny tanora reny niarovantsika, andao ijoro hiaro an'ireny tanora reny, andao ifanome tanana hiaro izay mbola sahy miteny, izay mbola sahy mijoro androany. Zay ny tokony hoentitsika malagasy, fa tsy hoe variana mijery an'le commentaire izay mikarama izy de any anareo mandany meganareo amy tsisy dikany, nefa samy mihinana tsy fihinana eto amin'ny firenena ihany. Fa ny sasany ery mahita tombotsoa de any izy manadala ny sainareo. Andao ifanome tanana, andao ijoro hatrany. Olona iara-manana io, firenena iombonana io. Jerevo daholo reny olona izay androany avy tsy miaramila ianareo, tsy mpiasam-panjakana hoe natokana manana fahefana nareo, de mpikaramanady ihany, de miseho manenjika manaratsy olona, manao teny tsy voahevitra, rapitso afakapitso. Ianareo ihany andeha hitalao hoe politika ry zalahy io fa andao ifandefitra, andao ifandamine. Nga vitan'izany tsony izy ty. Ny ainy malagasy ny resaka eto, ny aina. Ahoana moa vitany hoe androany ianao satria ianao mihinan-kena, satria androany ianao mitengina 4x4 ny présidence, de ianao miseho hoe zany tompon'ny fahefana satria za miaraka amin'ny filoham-panjakana, satria za namany président-ny anteny meram-pirenena, satria any amin'ny tadiny kapoaka ny varo hoaniko, satria any misy mibizina, de aina anao moa avivava. Rehefa rapitso afakapitso mijoro ny malagasy sy ny tanora, hanenjika anao de hoe adipoko, tsy tianareo zay mitondra.
zay ve ny ilaitsika? Tsy aleo ve diany mbola azo ifampiresahana ny raharaham-pirenena, andao iresaka alamino le zavatra. Rehefa tsy vitanareo le izy tsotra sady mora izany. Tsy lanim-bahoaka ianareo ko hoe matahotra idémissionne. Antsovy le institution misy anareo miaramila. Misy lehibe nareo afaka mifandamina, afaka mivory, ny jeneraly, ny amiraly rehetrarehetra, ny tompo ny fahefana, ny mpitsara ambony rehetrarehetra, ny haut fonctionnaire de l'État, le plus haut gradé, afaka mikondoa aloha nareo. Andao aoentinay izy ty firenena ty ry zalahy. Raha izy ary atsangany ny gouvernement de technicien fa tsy politicien ary. Raha vadaholy ny antoko politika tsy manino zany. Raha zany ny andamin-javatra, raha zany ny tondra ny firenena itraka, andao raha vao parti politika rehetrarehetra rehefa tsy teny, tsy hoe parti politika hitady toerana fotsiny, tsy hoe ny olona mpanao politika nona, tsy manan-kasa, tsy manana ininona fa mitady toerana. Raha va daholo zany, be de be ny teknisianina manam-pahaizana. Anisan'izay ny tiako todiana amin'ny namana rehetrarehetra diaspora, na tsy eto a Frantsa, na ana Belgique, na ana Allemagne, na États-Unis, na ana Australie, naiza naiza, manana traikefa. Realizentsika zany, fikondontsika zany. Andaotsika koa mamoaka hevitra. Afaka mamoaka hevitra koa tsika ho an'ny firenena. Rehefa matahotra daholo moa ny olona any, na ny tompona andraikitra, inona ny manakana antsika? Tsy hamoaka fahefana mahefa koa. Hanarina ny Madagasikara. Efa samby tsy legal, tsy legitime andao tsika sy fa samby ho an'ny firenena io, firenena iombonana. Mino fa be de be namana miombon-kevitra amiko amin'izany ary ho tanterahantsika izany. Tsy hitako mampatahotra ny ry zalahy, tsy lanim-bahoaka dia matahotra coup d'état. Inona moa le coup d'état? Inona le définition ny coup d'état? Satria misy fanjakana lany démocratiquement eo ara-dalàna mijoro amin'le constitution mazava. Fa androany ane sady tsy ao anatin'ny constitution intsony. Le 60 jours à 90 jours efa alitsisy, tsisy rafitra mitazona ianareo. Nefa ianareo manomboka mamoaka sandry, mamoaka vava. De mieritreritra hoe satria sahirana ve ny malagasy? Satria nona ve ny malagasy? Satria matahotra ve ny malagasy androany? De tsy maintsy tsindrio fa lavo. Tsindrio fa tsisy ilavana azy tsony. Ndao fa tao varoboba ny harem-pirenena. Du moment que misy karazan'olona voakarama mivola averia amin'ny mafia avy atsia de amelomana ny sasany ho mahazo vary kely sy ny hena kely iny de eto izy menasy olona rehetrarehetra. Fantatra daholo ny mekanisme antsika rehetrarehetra ao Madagasikara ry zalahy. Mbola ho tonga ataony lista mihitsy ny anaranareo io. De zay vao taitra nareo hoe tsy manenjika olona izay fa rehefa zay ny tena tadiavina ho avoakantsika eto zany. Reto aby olona voakarama avy any, mody any amin'ny fiarahamonina any, de mody mitondra fanampiana kely ana fiarahamonina de mitehaka daholo le fiarahamonina hoe tena olombelona reto. Fa tsy eritreretinareo hoe ny harem-pirenenareo ihany ny atsipazana infrant ary aminareo de mitehaka anareo. Teto antsika rehetrarehetra nanenjika jirona koa hoe nanenjika fizarana mbola ho pira noho zany, mbola pira noho zany zava-misy amin'izao. Rehefa ny olona tsy manana balizy politika de tonga eo zao mbola ao anatin'ny manomana créer parti politique
efa t-shirt maitso daholo vera armé koa malaza am'izao. De anao inona? De ho taritana aloha mandra-pitrahany bazy. De inany tsy fihinana eto daholo zany io malagasy. Enregistré tsara ny zavatra tenenina zany de alefa soana amin'ny CIS, ohatran'ny fanaovanareo nenay BDP fa any efa eninay. Miandry anazy mivoaka fotsiny e. Fa tsisy atahorana. Tsisy fiainan'olona potehnareo zany. Zay olona potehnareo any de poteo. Fa tsy matahotra an'izany zay. De tsy maintsy mijoro. Tsy maintsy miteny. Zay ny paster. Fa miko anao faraparany zany na. Ia. Ny zavatra resahako manomboka eto am'izay de ahitantsika an'le hoe manahoana ny mila ampahafantarina ny éducation mantsy ataon'ny mpanao politika. Zay olona mpanao politika, tsy afenony zany. Fa le mpanao politika ny atao gestion de la cité. Fa ny sasany masina atao mpanao politika de le mivory any amin'ny panorama, mivory any amin'ny Pont d'Or, mivory any amin'ny any ambadiky elakelan-trano any de miketrika ny hoe ahoana no atao. Fa nanay eto mpanao politika mitondra foto-kevitra ary mitovy amin'ny parti politika any andafy hoe manana expert, cabinet d'expert, shadow cabinet, manana zay ary reharehanay zany misaotra ny ekipa rehetrarehetra shadow cabinetnay izay tena isan'andro mikaondo hoe manao analyse ny resaka ohatra hoe banque centrale de inona navoakan'ny namanay tsy tonoko anarany iny ny anarany satria tsy azo tonoina anarany de navoakany le izy de ohatr'izao koa tika eto resaka momba ny harena kibon-tany satria io ma zao malaza am'izao hoe volamena mivoaka, pétrole sy ny sisa. Dia resy lahatra zay ozy izy ty olona ty zay tazominay ny anonimany fa mba ho azonareo an-tsaina hoe olona manam-pahaizana manokana ny amin'ny lafiny resaka harena kibon-tany sy resaka science environnementale sy ny resaka inona filazan'ny terme nampiasainy ity momba ny resaka pétrole sy ny sisa. Ary efa niara niasa tamin'ny compagnie pétrolière maneran-tany, tena tompon'le taranja mihitsy izy isaorana azy be dia be zany. Rehefa nifampiresaka zahay dia izao ny zavatra nanaitra tao anatin'ny dinika. Am'izao ma tsy voizina be indray le hoe ho exploitena indray ny tsy miroro. Io zany le resaka. Ina ny ambadika? Ny communication ampitaina amitsika de hoe tena nationaliste, souverainiste ny fitondrana fa hitrandraka ny harena ankibon'ny tany ary ny communication aparitaka amitsika vahoaka de ny hoe manan-karena tsika amin'io tsy miroro io fa io dia ampy ahafahantsika manao ny autonomie sy ny sisa. Zay zany lay communication makaty amitsika. Fa fantatritsika ve ao ambadiky ny rideau zay communication zay. Dia misy zavatra tiako atongavana koa ambadiky le izy. Hoe hiverina hitrandraka ny tsy miroro ka hiverina Mada Oil, Madagascar Oil. Rehefa miresaka entité de mila jerena ny historique an'ilay Madagascar Oil. Le Madagascar Oil aloha tany am-piandohana araky ny tenyty expert izay ato aminay ty de ny hoe au départ ny olona izay nampiasa vola amin'io Madagascar io de olona tsy mazavazava, olona anankiroa izay raha ny filazan'ity olona ty wanted international. Zay zao de fahitanareo miangaveza le fandehany dia am'izao ndray araky ny vaovao nomena anay farany de raha tsy diso aho izy izy tsy ndreko tsara aloha tsy afaka manao affirmation aho fa raha tsy diso aho izy dia ohatran'ny indonesianina ndray no ao ambadiky izy ty. Izy io tsy compagnie pétrolière. Ina mahatonga anahy miteny an'izany? Important be le izy. Tsy compagnie pétrolière io fa aventurier, investisseur aventurier. Donc tsy te halala ny amin'ny resaka procédure sy resaka ny lalàna fitantanana an'le izy sy ny impact environnemental il n'a rien à foutre de ça fa de hoe ahoana ny hitrandrana an'izy io. Bon, hatreo aloha zany mbola ositsika boko maninona moa izy nareo
jereo moa lo fitiavan-tenatsika fa isika mipetraka aty Antananarivo na Ambohidratsirabe na ny Dego na je sais pas mety tsy voakasika fa le ponina eo Tsimororo mbola ho jerentsika koa ohatra ny navoanay tany Fort Dauphin tamin'io QMM io zay namidy taminay tany Fort Dauphin hoe tonga de sambatra be nareo an-Tanosy rehefa mandeha io QMM io de mody nomena Arabe zay mody nomena tanàna tsara tarehy zay fa ny mpihaza langostany aminay tsy mahazo tsony ny mpanjony tsy mahazo manjony tsony nefa iny niveloman'ny olona amin'iny sisin-dranomasina iny hatramin'ny kibory sy ny horaky aminay agny faritra sasany efa natao ohatra ny olona hotrongisina ny fasan'ny olona kibory zany fasana satria efa ny voafaritra zala tany ngeda be fa ny amidy aminao aty de hoe ka vita le Arabe kely etsy de misy dispensaire kely natao etsy de nisy namboarina ny bazary de faly daholo ny Fort Dauphinois rehetrarehetra de nefa rehefa aveo ny vidim-piainana atao Fort Dauphin ho atsika pony Fort Dauphin malala tsara fa tonga de ohatra ho fatranina 200 000 francs ny olona tsy piasa inona filazana tsy piasana QMM tonga de 2 millions ny fatranina 200 000 de ny mpivarotra tsy te halala fa hoe vidiny hena ataotsika hoe 20 tam'zany 25 000 tonga de atao zala 100 000 satria mipiasa ny QMM tsy miady varotra fa tonga de mandray zay zany tonga de resaka kisokasoka fo zany hoe reviny matanjaka zany fa avela koa an'iny aloha de ty olona ty koa ohatra zay tsy compagnie pétrolière ozy izy fa olona investisseur aventuré le izy de zao magaga ozy izy moa ve isika am'izao fotoana zao ty fitondrana intérimaire ny teneniny mostanina tsara io le izy manana alalana légitime ve ny fitondrana intérimaire hanao contrat satria hoe ho révisena ny contrat amin'ny Madagascar Oil ny contrat nefa dia raha araky ny procédure lazainy ty expert anay ty de hoe mandritra ny 25 ans olona intérimaire ve no hanao contrat ampidiky izy le firenena mandritra ny 5 taona zay tsy azonao kitiana tsony io le problème atsika tamy kromita iny tadidinareo na de ataotsika misy fanavaozany ao na misy iny ao rehefa misy contrat officiel de tsy afaka esonina tsony tiako tsapanareo vahoaka hoe le izy tsy hoe filambaniny fa mi-engagé ny firenena pendant 25 ans olona mandalo intérimaire ao ve ary non seulement intérimaire fa olona tsy manana droit légal satria raha tsy diso any dikan'le refondation voizinareo de hoe hiverina amin'ny ara-dalàna tan-dalàna ndray nefa ianareo tsy anaraka làna raha ohatra ka ataonareo forcine fotsiny ty contrat amin'ny Madagascar lo ty aizany manana droit ve amin'ny i-engagé firenena anankiray am'izany aizany légitimité nareo am'izany sy ny hoe légal am'izany sa ve atao ararotina le izy anaovana populisme de misy miteny hoe anareo ve tsy mahay manisa fa jareo fa efa me tsara ny vidim-piainana zay matsy ny aseho ety ivelany ohatra resaka vidim-bary fa mba fantatrao ve moa fa ny vidim-bary mora io de ny tatsaha-mpamboly vary no mihina fatiny satria nareo manafatra vary amin'ny alalan'ny karana avy any ivelany aizany politique de souveraineté nationale souveraineté alimentaire aloha de pendant quelque temps fotsiny io vidim-bary mora io satria manafatra vary fa le varyn'le tatsaha hitsakitsahanareo atapindohany tanareo atapindohany de rehefa tsy andeha ntsony io vary io dia hanao ahoana zany rehefa hiakatra am'izay le vary aorina de tena isy augmentation na je sais plus quoi combien hitranga eo zany hoe nanareo zany politique de circonstance provisoire de iny no asina lopo ngeza be de hoe tena tafavoaka tao anatin'ny 5 volana ok fa azadiny fa manao effet tsunami io misitona kely pendant quelque temps de aveo am'izay le mesure exceptionnelle ny raisinareo rehetrarehetra mba hanomezana fausse espoir an'le olona hoe nidina vidim-piainana hiverina ndray ohatran'le mahazo amin'io carburant io tonga de verina tonga de mifendraka any amin'ny tarehany malagasy tonga de hoe ka efa tsy zay tsony mitondra am'izay fotoana zay fa le manaraka eo zany hoe an'olo baty mapana zay tondra manaraka eo zany asarazonareo le fika de hitanareo fa tamin'ny andronay
tafavoaka ny baolina nefa ny zavatra provisoire le izy. Et à quel prix na tafavoaka an'le vidim-bary midina au prix ny variny tatsa. Ary nisy nyteneny madame Adèle zay teto hoe tamin'ny fitondrana teo aloha izy iny raha sy diso de hoe hatramin'ny fanafarana vary le masombolona nimba ny variny tatsa satria misy aretina zany zao tsy isy miresaka. Potika ane zao tatsa am'izao e. De iza manan-karena reo karana mpanafatra vary sy PPN reo ka omenareo vahana. De ny amidinareo aminay de midina vidim-bary fa inona ny sandany vita tanteraka zala mpamokatra vary. Zay zany liza aza mifanadroady sy mifanambaka mihitsy e. Fa sy nareo avao niana sy tamin'ity fireneny ty. De ito teneniny ity raha ty namana ty de ny hoe lasa stratégie anaovana populisme aussi le Madagascarol. Dia tsy manana droit isika Madagasikara ozy hanao sonia na partage de production ny fanjakana am'izao fotoana zao. Tsy manana droit légalement. Ahoana ozy izy ny fomba nanomezana an'le permis inona ny procédure anarahana homena Madagascar sa natao de gré à gré ndray io ndray le izy eo matsy le izy le katranotrano izany zany fanapaha-kevitra manao zany de izany mahazo pourcentage de gré à gré nanomezana le permis. Or araky ny vaovao azo ny omnis tsy mazoto ny iara-iasa am'ireo olona reo fa saingy mena ambany mena fa ny communication lasa loary zay ny mahenjana ny reto zala reto. Zay le hoe fitondrana mandeha amin'ny atao hoe influenceur. Ny influenceur no asaina mivarotra sakabelo aminareo hoe efa lasa meloa ny annonce hoe isika leo tena misy any Madagascarol tsy miroro. Hoe osana faly daholo zay rehetrarehetra mahatsiaro sareraka hoe de nitehaka aby aisanana nitehaka aby aisanana sareraka. Nefa rehefa zao andao hoe sokafana le rideau e fa izy aloha le Madagascarol sokafana le rideau ahoana les contrats. On va être obligé d'être avec eux pendant 25 ans. Et ils en ont les contrats. Fanzakan intérimaire. Sur quelle base, zany? Mbola hitiratsika koa ny impact environnemental. Mbola hitiratsika zay. Raha ohatra ozy izy ka tena hitrandraka ny arenan-kibotana ary tokony atao zany. Tsy mandana zany tsika ozy izy lay an'ilay arenan-kibotany toy ny pétrole ozy izy dia mila aloha manomboka amin'ny phase ny recherche zay au moins 8 à 10 ans fa tsy lazainantsika zany satria zareo matsy mila solution ao anatin'ny fotoana foiezaka mba ahafahana mivarotra an'ilay propagande ho atao rapitso hampandanina an'ilay atoko manao akanjo maitsomaitso. Zay ne le izy e solution à court terme zay foana matsy fa ao anatin'izao de navita an'izao nefa ny iny zany hypotekena le zavatra mitranga dia avy eo iny lazaina hoe zay fa bananao. De tsy mampahalezy an'le régime io raha vao hiteneninao no marina za hoe mbola mila an'izay phase zay. Manaraka an'izay le hoe Madagascar oil natao ho inotsika malagasy hoe tsika compagnie malagasy io tsia anarana fotsiny Madagascar oil tsy compagnie malagasy io ilazany hoe reharetsika malagasy mamokatra mamokatra an'io fioly lourd io tsia. Mbola hoe ohatran'le affaire tamin'ny Coromita lazaina hoe natafaverina an'le rapatriement de devise nefa volany russe. De tanareo le communication zany no lasa ameroa de iny no tonga de any aminareo fa tony spécialiste am'le taranja no miteny eto ka asa nareo zay mahery n'olona ohatrany spécialiste tsy haiko ny influenceur ve zany sy leader d'opinion nianatra an'izy ity ve. De rehefa ny se renseigner zay ozy izy ny amin'io orinasa zay milaza fa hitrandraka ohatsy mororo io dia raha ny information azy de enregistré aizy io
zay ratsy diso ao izy ataoko ratsy diso satria apetrako ambavana izy fa tsy za dia enregistré soit en Bermude soit any amin'ny île Caïman mba azahoanareo an-tsaina zany ohatrohatry ny ahoany reo olona reo am'izao tsika miteny zao zay a évaluena misy stockna 180 000 barils ao Atsimororo de tsy mbola azo amidy io araky lay lalàna sy ny lalàna mifehy azy sangy araky ny vaovao azo de hoe efa nisy ny varotra tsy hay natsokosoko ny frantsy zany tamina société nakarana atao Antsirabe de nisy orinasa anankiray koa raha tsy diso any filazany hoe Sokole tam'izay fotoana zay 3 semaines passées de niteny ny tompona andraikitra hoe tsy nampiditra na ariary amin'ny malagasy mihitsy a io vente io nefa zavatra natao aty ambadiky na ariary zany hoe misy désinformation voizina mihitsy zany a mba hafahana mijustifier ny zavatra illégal ny olana anankiray impact environnemental koa izy mety hitranga tsy hoe mety refa hitranga raha amy fitrandrahana azy hoe io lafa ny teknika moa nanazavany azy ny fitrandrahana an'io Tsimororo dia au moins izy mila mampangotraka rano hatrany amin'ny 4500 degrés Celsius de le vapeur iny ozy izy alatsaka any mba ahafahana mampitsonika an'le menaka de eritrereto ozy izy ny émission de gaz à effet de serre mivoaka atao ho an'le poniny eo ny loto tsy resahana tsony iny Tsimororo iny anefa ny araky ny fiteny any amin'ny faritra iny de hoe tany milevon-drano zany hoe tsy misy rano betsaka hanahoana ny impact environnemental an'izany zany rehetrarehetra zany ahitantsika hoe tsy misy contre am'le fitrandrana ny arenatsika fa hoe mba hataovy araky ny tokony ho izy fa tsy hanaovana populisme foana ny fiainam-bahoaka farany de niteny ty namana ty hoe Madagasikara ozy izy tsy manana politique pétrolière intsony ny code pétrolier tsika farany de tamy 1996 ary efa tokony novana io code pétrolier io tamy 2008 tamin'ny andron'ny Ravalomanana dikan'izay zany a na le zavatra atao ara tsy manaraka intsony norme satria le code pétrolier am'izao dia obsolète lany daty tsy manaraka ny toetrandro sady nefa tsika tsy manana politika sy code amin'izy io akoatra zany ny azafady akoatra zany am'le resaky code io ozy izy dia tokony isy vola be mirotsaka am'le commune rehetrarehetra amin'ny resaka arena kibony tany reny ohatra zao izy izy nomeny ohatra fa noho tsy fahalalàn'le maire any ambanivolo dia bloqué aty amy centrale aty ny vola ohatra zao izy tamy 2018 izy zay raha sy diso a nisy vola 61 milliards de francs malgasy vola narotsaky Ambatovy ho an'ny commune an'Ambohibary tokony ho arotsaky ho an'ny commune an'Ambohibary amy resaky Ambatovy de mijuge fotsiny aty amy centrale hoe tsy mahay mitatana an'io ny be ny tanàna fa aleo tazominay aty de rehefa mivola tokony iveloman'ilay commune any zany ahafahana manao développement fa tazomina avy amy centrale ny tiana ro tenenina zany de ty hoe manana politika mazava vetsika sa mandeha ino le teny frantsay marché à tâtons hoe atondray misy finanana de atondray aloha aiza misy solution
vetivety mba hanakomana an'ilay incompétence sy ilay tsy fahaizana mitantana dia mody maka décision ohatran'io zao hoe andao nafarana vary avy any ivelany de andao mody ahidina vidim-bary de am'izay hoe tsika manao nefany a sandany zay de ny vary ny tatsara mihinany fatiny de ohatr'izay koa ty Madagasikara olo aty a ny tontolo iainana tsy lazaina tsony ny code tsy misy akory ny vola tsy mirotsaka any amin'ny le commune tokony izy fa lazaina hoe tsy mahay mitantana lehibe ny tanàna sy ny sisa sy ny sisa. Ny populisme atao fond de propagande safy zay ve natao hoe araky ny teny mositana teo mahay politika zay tena mahay politika tokoa zao raha le politika any zareo zany am'izay fotoana zay. Zay zany ny amin'iny zay ngamba ny fa tsy hijanona ela amin'iny aho fa amaraparana kony aho de farana nositana ngamba le izy de zao hoe misy zavatra nalasa saina kely aho ty a tam'le resaka nataon'ny mositana teo momba ny PM. Tanareo le lapsus révélateur. Tsika zany nieritreritra daholo hoe tena mbola mila miady hevitra be tao amin'ny lapa ho izy natao PM. Tsy ne maro daholo izy. Hoe tena hatramin'izao mbola hatramin'ny fito mbola miady hevitra be mbola vao nijerena ny CV atao dao fa avy eo nefa mivoaka misy sarin'le PM mipotra tampoka tany amin'ny tolona comme par hasard de avy eo mipotra avy any de am'izao tsika miteny zao tena hoe silencieux tanteraka ny PM de hoe technicien io sisa ok peut-être fa ohatrany mampatsiaro zay hoe l'histoire se répète. Nisy PM anankiray zay koa any ka mody nangingina zay izy nandritra ny 14 taona. Il était là sans être vu ni aperçu nefa nanao ny ketrika rehetra de variana tary amin'ny radio ela-daolo tsika fa izy tato ny lamina tsara jerinaka de nanao ny nataony tao de zao ndray zany tsika zao eto asa ohatra ny tady sy refrain zany hoe le PM am'izao zao tsy manana problème aminazy zay fa ohatra ny malasalasa saina le izy hoe c'est pas par hasard qu'il est là, c'est pas hoe tena mila miakosena be le anarina vao mipotra resaka cinéma de le silence koa am'izao tena hoe il s'efface hoe tena humble et tout à vérifier ho hitatsika eo moa fa ohatra ny nalasa saina kely azy mositana fa na de tsy tafiditra anatin'ny resaka atsika eto fa tiako tenena misy zavatra moatran'ny manombonomboka miverimberina zany ao an-tsaiko io fa de eto moa tsika hitany to hoe niaina ro maty zao zany be tsy leo zay dia ifankahita eto tsika de zay ngamba ny fa sotra tsika naritra ny eny pasteur mentsika maraparana anazy mo izy natsidika anao teo hoe misy fantanina be de be mipetraka ahoana mo fatatsika ihany efa mbola vaovao inona mo izy le fitenin'le namana ray reny hoe jojopilo mo izy zay de nefa efa tao ihany de ino moa anisan'ny tanatin'ny ekipa hono no entana tany Russia nefa fantatra ihany hoe hatramin'ny voalohany miara-miasa amin'iza moa izy fa fantatra daholo zany fa lalovina amin'ny tianareo tongavana fotsiny de toizo ny resaka kely any Tsimiroro pasteur de eo amitsidika kely ihany satria nisy vidéo tamy mbola fahavelony zany président Ratsiraka zany miala tsiny moa manonona anazy matetika satria anisan'ny référence ho an'ny tantaran'ny firenena zany olona zany tany amin'ny deuxième république efa nahitan'izany tsy miroro sy be milanga zany zay le teneniko hoe rehefa mba manao politika da mba tsara ihany mahafantatra an'le historique sy ny histoire ny firenena ny zavatra nisy tany aloha tany zay zany tenenako am'le tanora am'izao rehefa tenen'olona hoe mianara politika nareo de ianaro ihany le tantaran'ny Madagasikara sy fitantarana ny Madagasikara matotsy ny exploitena zany be milanga sy tsy miroro zany tam'izany mbola sarotra be amin'ny malagasy anao an'izay taty aoriana moa ny fitondrana rehetrarehetra taty aoriana am'le fitiavam-boly sy fitiavan-tena de tsy miraharaha an'izany tsony hoe intérêt iombonana intérêt commun any malagasy inona zavatra iarahan'ny malagasy io firenena io
zany hoe danger environnementaux sy ny taratra efa tsy fampirarahantsony zany e fa hoe inona ny tombontsoa anahako, inona ny mahatsara anahako sy ny fianakaviako, tsisy rarahiko ny ambiny. Zay ny zava-misy am'izao. Zay zany le fitondrana firenena, zay ny fahaizana politika am'izao. Fa tsisy hoe inona ny intérêt général. Na ny mpiasam-panjakana ary ny ankamaroany mandinika an'izany. Inona ahoana ny idirako ato amin'ny mpiasam-panjakana? Atao tous les moyens. Ny sasany moa mitady vola, mandafy fanana, mandafy fombo, mandafy tany hiditra mpiasam-panjakana da rehefa avy eo manao rattrapage, mamerina ny rehetrarehetra iny avec intérêt. De ny intérêt général le tena hoe ny principe an'le mpiasam-panjakana service public anazy tsy mipetraka tsony fa hoe aiza ny matafavoaka, aiza ny mandeha zanako tsy maintsy makany ivelany mianatra, zao fianakavianay tsy maintsy mitengana katikaty mahana vila anankidimy. Zay daholo ny mampalahelo. Nefa efa nitenentsika teto amin'ny vidéo zany pasteur. Ninona ny ataonareo na ho mpanan-karena toy inona nareo, nisy mpanan-karena ohatranareo be de be teo aloha teo, aiza ry zareo am'izao? Tsy mety tonga saina ve isika hoe handory le retsy hanao an'izany tena refondation zany. Andao hiaraka iaina amin'io firenentsika io. Marary, tena marary mahita ny tanora zany tsy maintsy mandeha milahatra, mandeha miasa any ivelany, zay asa rehetrarehetra acceptena daholo. Nefa nianatra ny ray aman-dreny na mpianatra, na marotra fananana, na mpianatra ny zanaka. De rehefa avy eo lasa exploitena any ivelany. Ny karama kely avy any ivelany koa hoentina mamelona an'le fianakaviana satria mijaly zany fianakaviana nandefa an'le zanaka. De lasa cercle vicieux le izy na le zaza efa tena sahirana miasa nandafy any ivelany, mbola sahirana mamelona an'le fianakaviana na Madagasikara koa noho ninona fa sahiranana daholo zany. Mauvaise gouvernance am'le firenena. De samy mihay mahanitra foana, ny aty ivelany ary mihay mahanitra, indrindra isika. Zay moa mahatonga hoe andao ry zalahy ifanome tanana, andao ry zalahy ijoro. Raha misy tanora efa samy joro androany, aza vela irery izy. Na de tsy mitovy hevitra ary, de tsy mitovy hevitra aminay mihitsy zany hery zo zany. Fantatray zavatra nataony rehetrarehetra inona. Fa raha androany izy mbola masaha miteny, mijoro. Misy fahatongavan-tsaina ihany ao zany. Eny, ohatran'ny tanora rehetrarehetra izy nitady toerana, teo ministra, izy moa tsy ny tanora tsy nanana ambition tam'izany. Satria maninona? Zay zava-misy eo amin'ny firenena. Matetika vision ny tanora hoe rehefa manao politika de ho mpanan-karena aingana. Satria ao ny tena hoe mavita manangana société de mangalatra de tsy voatonontonona. Tazomina ny fahefana, ohatrany ataony sasany, ohatrany ataonareo rehetrarehetra. Fa raha misy alternative izy, hoe tanora afaka mivoatra, tsy ao anatin'ny politika, mandraraha, mavita mamelona vady aman-janaka izy, raha pitso afaka pitso mamelona ny zanany izy, mampianatra ny zanany, tsy azakazaka anao politika zany io. Satria azo atao, ny azo atao rehefa tena hoe anao fanovana tsika, fanavaozany, zay rehetrarehetra handray zany teteza mita zany. Ary fa tsy mandray karama izy, fa tena hoe tombontsoa ho an'ny firenena. Tsy mandray mandray karama ihany izy moa ny olona diasa tsy mandray karama, mena la limite. La limite io. Fa ny tombontsoa rehetrarehetra inona azo mena. Jereko hoe misy olona hiazakazaka andeha ao. Fa mampiazakazaka mandraky ty androany, miazakazaka andeha hanao trafika. Andeha hanao bizina. Andeha ihebohebo amoaka hoe tafavoaka. Iza zao nitondra amin'ny firenena fa tafavoaka. Iza zao ny deba.
Iza zao ny PDG. Zay mameka. Fandôry zalahy. Areniny io firenena io, tombontsi ho atsika rehetrarehetra izany. Tsy ho anahy, tsy ho an'ny pasteur, ho antsika rehetra. Reharehatsika rehetra malagasy izany. Raha mino tsy manantena, raha masamijoro ny tanora, manaraka ho azy ireo tonga saina ihany, misy mpiasam-panjakana efa tonga sainany ihany, efa matahotra. Satria misy manam-pahaizana tonga saina fa matahotra ho voaopa ohatra anay. Zay ne voaopa, voamenasy, voa mamorona dossier rehetrarehetra any, atao daholo zay rehetra, tsisy rarahiny ihany zany satria efa safidy ho anay, fa ho an'ny sasany matahotra izy. Satria fantany hoe tsy misy alternative izy raha mbola eo. Matahotra izy amin'ny karama kely azony, satria mamelona vadamanjanaka izy, matahotra izy voaroka ho mpiasam-panjakana, de tsy masamijoro izy. Ny eo miaramila ary, matahotra ny fianakaviany. Raha matahora moa efa mandeha na samby mitazona basy eo, ahoana moa le tsy mitazona basy ny tsy atahotra? Ahoana misy olona ataoko hoe tonga de teneniko hoe milisy voakarama ny mpitondra de masa mijoro menasy ny rehetrarehetra. Agaga zany. Raha rapitso afaka pitso zany hoe ho isy raha mandrika de atao hoe valifaty politika. Tandremo ry zalahy, sao diso tafahoatra. Ny fahatezerana ane indraindray manahirana amin'ny contrôle-n'io e. Ho voafetsika ve? Ho voafenareo ve? Ianareo expert en politika. Ny conséquence-n'io zavatra io, raha tena hoe hifamono eo samy malagasy, izy aminareo, misy manday lava eo amintsika. Zay pasteur ny androany misaotra antsika rehetrarehetra izay nanaraka, mialatsiny somary nitatra kely fa tena etopoa ary tena mahazendana, tena matezitra ny zavatra nisy omaly iny na fomba fiteny hoe rehefa tena hoe tokony tonga hoe filoham-pirenena ianao, za zany tianao tenenina filoha mpitondra ray aman-dreny, tsy ohatry reny ny atao. Izy moa tenenintsika teo hoe zavatra hafa tenenina androany, zavatra hafa ny miseho rapitso, de iza ny atoky, iza ny mbola ino izany fampanantenana pôkaty be zany, olona tsy manana balisy politika akory. Makasitraka tompoko lahy, misaotra antsika rehetrarehetra. Eny marana tanteraka antsika, misy zavatra roa kely ty mba afatra efa marina roa no afatra. Voalohany indrindra, le situation nitranga teo reny, za moa mpanao heviteny, zay mahasamihafa kely azy, za politicien fa mpanao heviteny koa amateolojiana, lecture un peu déductive zany. Nampanatsoina tany amin'ny tsy haiko tany amin'ny BC igny général Ramakavelo, dia i Herzo ilay mitsangana amin'ny GNZ. Za zany mahita mitodika amin'ny ray aman-dreny rehetrarehetra aho, raha tadidinareo angambany zahay tany Paris namoaka fitenina hoe atsangano ny Conseil national de la spiritualité, hoe ro ray aman-dreny ara-drazana mbola miantso an'io zahay, atsangandro io tompoko. Ray aman-dreny ara-drazana, ny ray aman-dreny mpiangonana, ny ray aman-dreny mpiarahamonina sy ireo ray aman-dreny ihany hoe mila arovana ny zanatsika. Satria misy mandrangaranga ny hoe manana basy, fa rehefa ianareo ray aman-dreny mitsangana, mety mieritreritra avy roa entelo reo hiaro an'ireo tanora reo. Zay zany, tsika tsy manana basy ohatran zareo, tsika tsy manana tafondro, fa tsika manana ray aman-dreny, ka miangavy anareo ray aman-dreny mba hitsangana hiaro an'ireo tanora reo, na amin'ny fitenenana fotsiny,
tsy voatery anao inona akory zay ny ray farany sopapa ho a mbola omeko ny jenjed tena izy fa tsy reo mpilelaka sy mpikaramanady na koa ny hafa eto zany de hoe aoka mba hisy herozo be debe hipotra fa tsy hoe herozo rery ataoko angamba ny fanontolona de hoe rehefa lasa manana esprit militant ny gasy ho sarotra ny fehan'ny malagasy raha lasa militant daholo tsika ina zany militant zany tena le hoe convaincu amina zavatra zay atao ohatry zao ataonay zao sarotra ny fehan'io ka izao conseil ny aho hoe asivo koa zany marche silencieuse zany satria ty misy zavatra anankiray adinika ireo olona maty tamin'ny tolona 25 septembre iny tsy ny octobre iny a tsy mbola nanao karazana deuil tsika il n'est pas trop tard de faire une marche silencieuse atsipoko ty identité de ampitao any en l'honneur de nos martyrs faharoa azo atao koa ny atao hoe marche citoyenne de partout mitsanganareo ohatra hoe amin'ny zavatra tsy hoe ohatra hoe amin'ny miandraikitra ohatra ny momba ny renin-jaza ohatra tsy fantatro amy zoan'ny ankizy azonareo atao zany mitsangana ianareo ataotsika hoe ray aman-dreny mpivavahana mitsangana ianareo ataotsika hoe entité tena hoe société civile amresaka eto a amy zon'olombelona amy zavatra satria misy vohitsakitsaka ny zon'olombelona amy reny anareo mahazo manao an'izany daholo isika mba tsy janona fotsiny zany am'le hoe etsiky ny jenjed satria masy le jenjed masy tonga de fa hoe mamofona politika amin'ny olona fa tokony ho kolotsaina ohatry ny aty-apita zany angatia ny mpiasan'ny bus vao ohatra misy maty mpiasan'ny bus anankiray novonondrazalahy mpanao eritreritra de tonga de manao greve zareo hoe fanoerana ny eritreritra mpitondra bus dia tsisy nandeha ny bus tao anatin'ny ray andro ary ny lahatra ny mpanao bus rehetrretra eraky ny belgika dia tena tonga dia paralyser le pays satria voatery ny eny ministre ny transport hoe ovao ny zay ny fomba fanaovana fitakinan-zo hoe ovao ny satanay ka raha manao zay tsika hoe nareo polisy misy satanareo vohitsakitsaka nareo gendarme misy satanareo vohitsakitsaka nareo sage-femme misy satanareo vohitsakitsaka ianareo dokotera misy satanareo vohitsakitsaka samy manao daholo amin'ny domaine misy anareo zo fototra izany fa tsy resaka politika mihitsy atsipy ihany ny hevitra anjaranay ny manapita hoe ina sosokevitra azo atao a fa nitarika moa herzony amy resaka hoe marche ny azy a marche patriotique marche pacifique ny am'le hoe fitakina fandravana HCC fa anankiray ao anatin'ny problema Madagasikara iny fa misy problema be de be ohatra atsika teo ohatra resaka nareo minina ahoana io fangalarana ny araiky ibon-tany io tokony afaka manao mouvement populaire koa nareo ny amin'io fotsiny ainsi de suite zay ny fanerenan'ny olona ieno atsika fa tsy hoe andro foana hoe irodana indray ny fitondrana fa zo fototra izany zay ngamba fa misaotra atsika rehetrarehetra naharitra ny aino a mame fotoana anareo zay amin'ny herin'ny tozao raha sitrapon'Andriamanitra raha misy vaovao tapoka eny antsefatsefany eny moa de mety miverina tapoka eto zay sy mositana sy zay vahiny tsy haiko mety hisy surprise on sait jamais toedra raha-pirenena moa miazakazaka be eny any hitatsika fa hijery foana ny pejitsika zay ary raritro atsika rehetra ok misaotra atsika